izay mpandrindra nasionaly ny antoko politika Front de Libération Nationale na ny FLN miarabanao tompoko tonga soa ito amin'ity fandarana ina ny vaovao ity. Ya de fahamiarabanao andro mitoy fa fahamiraba ny rekoro miaraba ny mpanaraka nyty fandarana ity ary dia mirary koa raha mirary ny anarahana roatra mifarany an'ilay fandarana. Ty ampiandrana ngamba tsara mba hafantarana ny mpijery sy ny mpiaino antsika hoe inona le antoko politika FLN mizotra mankaiza izany antoko politika izany, inona ny ampijorony ary inona ny tanjona tiana tratrarina ao anatin'ny izay hoe fampivelarana avy lebi koa ama antoko politika ny antoko politika azy. Ny Front de Libération Nationale zany dia araky ny anarany zany mihitsy hoe antoko anafaka ny Madagasikara. Izy dia anisany manana ny fironana zany dia nitsangana amin'ny resaka firenena republikanina sy ny fampiharana ny demokrasia zany. Ny tena ijorony dia ny resaka fiarovana ny tombontsom-bahoaka. Zay zany fa tsy izy tsy tena hoe mijery loatra mivantana mialoha ny tombontsom-pirenena fa ny tombontsom-bahoaka mialoha foana ny tombontsom-pirenena zany. De izay zany ny anantony pisiny izy efa ela no nitsangana maro reo antoko taky ny otrikafo, ny antoko namana, ny antoko safidin'ny malagasy zay efa niaraka ny aina tamin'ny Front de Libération Nationale ary mitovitovy firehana foana hatramin'izay. Anisan'izany moa ny tamin'ny fedina ny tena ny ataontsika hoe ny resaka momba ny ronositsika ao tongin'ny frantsay zay ao amin'ny ranomasina ao dia reny zany ny anisan'ny ady tena hoe na vaivay natriny ny antoko sy ny tsihon'ny antoko voalohany baby amasy tamin'ny vahoaka. Tsy diso dia antoko politika izay miroso makana amin'ny efamerana ankoatran'le hoe fikatsahan'ny tombontsom-bahoaka ny resahanao teo ity Front Libération Nationale ity. Le izy tsy hoe miroso makany amin'ny fanoherana zany fa tena mijoro amin'ny fiarovana ny tombontsom-bahoaka zany. Ka ninona fanapaha-kevitra ny fitondrana rehetrarehetra tsy mifanaraka amin'ny tombontsom-bahoaka dia izay no anaovanay fampahafantarana fanoherana opposition moa zany le opposition maka manahirana be ny tena manazava azy amin'ny teny gasy fa ny opposition zany raha aminay zany dia hoe fanoherana fanohitra fa tsy hoe fanoherana le hoe mpanohatra tsy parti contre zany tsy parti contre ny anina fa opposition. Zay zany no ataonay zay manao opposition fotsiny zay amin'ny anina rehetrarehetra ary io tsy miankina am'le hoe am'le voalazany lalam-pandrenana fotsiny ny am'le hoe fijoroana anaty opposition fa tena am'le zo fototra mihitsy ny tenenanay an'izay hoe zo ny malagasy tsy rehetrarehetra zany ny manaraka ny toedrara politika ny firenena ary manome fampahafantarana kely raha ohatra ka misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny tombontsom-pirenena dia zay zany ny tena ataonay zay tsy mijery ny zavatra tsara vita ny mpitondra fa izay kosa mijery zay zavatra rehetrarehetra tsy mety ataon'ny mpitondra mitarika ny firenena any amin'ny hoe fahaverezany tombontsoan'ny vahoaka zany dia anaovanay fanairana hoe tandremo fa tsy mety io. Dia izay no mahatonga ny Front de Libération Nationale zany niditra ao anatin'ny fikambanan'ny panorama zany. Dia mikambana mavitika ao anatin'ny panorama ny FLN zany tamin'ny fotoana nanoherana renyle ataontsika hoe lalam-pifidianana rehetrarehetra reny dia izao moa zany ny panorama mivondrona amina foto-kevim-baovao hafandray mihitsiny dia hoe amin'ny fanafahana ny Madagasikara ao anatin'izao tena hoe fahasairanana zao dia izay zany zao no analisika ny panorama no mbola vola hoe andala mpijoroana amin'ny fametrahana zay zavatra. Raha tsara zany dia tsy hoe miona any amin'le hoe voalaza matetika moa amin'le hoe fanoherana bontolo fa mijery ny zavatra tsy mety ataon'ny fitondrana mitondra fanariana ka ho anareo ary zany ao amin'ny FLM inona ny tena hoe anjara brikinareo mba ahafahanareo mitondra n'izay hoe fanovana sy ny fanatsara ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-bahoaka izay amin'ny ankapobeny. Raha amin'ny lafin'ny demokrasia nge ataontsika hoe efa ngeza be ny fahasahina antokona olona iray miteny hoe zay opposition. Zany hoe izay tsy ho ray petsapetsa amin'ny fitondrana, izay tsy isolelaka amin'ny fitondrana fa kosany hampatsiahy azy amin'izay zavatra rehetrarehetra tsy mety misakana amin'ny tombontsom-bahoaka rehetrarehetra. Ny opposition tena tsy manana an'izany mihitsy hoe fanoherana bopolo zany tsy misy an'izany fa matoy ianao zany manohitra miteny zavatra tsy mety ho an'ny tombontsom-bahoaka dia izay zavatra zay dia efa manome
sady vaolana ho an'le fitondrana zany hoe manakana an'le fitondrana tsy andehany amin'ny lalandiso efa zava-dehibe zay no anjara birikiny ny fanoerana tsy natao izara vary tsy natao izarazara zavatra tsy natao anamboatra lalana tsy natao tsy zany zany tsy asan'ny fanoerana zany fa ny asan'ny fanoerana de ny opposition zany ny teneny koa de hoe kanefa tsy mety ifandraisanareo fanapaha-kevitry tya satria tsy mifanaraka amin'ny tombontsom-bahoaka io mety na mifanaraka amin'ny lalàna io fa tsy mifanaraka amin'ny tombontsom-bahoaka de izay no andraisan'ny franc mihitsy ny an'lay hoe fanoerana amin'io fotoana io zany fa tsy resaka hoe ny franc tsy mijery an'lay olona mandray an'lay fanapaha-kevitra fa mijery an'lay fanapaha-kevitra amin'ny lafiny hoe mifanaraka sa tsy mifanaraka amin'ny tombontsom-bahoaka le izy manome ohatra ve ina ny atao hoe fitantana izay ataon'ny fitondrana ankehitriny ny fanapaha-kevitra izay raisiny izay tsy mifanaraka amin'ny izay hoe filam-bahoaka sy mitetam-bahoaka izay ka hitondranareo ny ansoava am'le hoe tokony harena ity zavatra nakety ohatra raha izany zavatra zany aloha de tena ngeza be za fanotaninao zany satria ny zavatra anankiray ngeza be zany tena hitanay fa tena tsy mety amin'ny fitondrana zao de ny fanaovana ronono atavy velo rano telo amby folo tsisy tanteraka ny reo IEM zany reo tenentsika investisseur nentina tamin'ny fotoana nanaovana an'le investiture iny tsy nisy tafatsangana na iray azany tsy sita le investisseur efa misy roapolo mahery nentina teo tena tsisy hita manjary mampiteniteny foana mihitsy le izy hoe so de mba vazampamafalalana tany andafy tany ary reny no etiketina ty fotsiny fa tena tsisy tafatsangana le izy avy eo tsika mirosongedabe mahitsiny hoe de nakavaza anankiray indray tsika andeha hitady investisseur ny andafy mba ahafahany izy ireo tonga eto Madagasikara ny Rothschild zany tsy hita na ray azany tsisy de avy eo tsika milaza fa hoe anao orinasa fanamboarana automobile fanamboarana moto fanaovana fanafody le fanaovana fanafody miasa kely eritaona de tsy hitapopoka le fanaovana automobile le zavatra rehetrarehetra ohatran'zany zany tokony ialan'ny fitondrana aloha le fampanantenana pokaty le toetra mihitsy le toetra n'lay olona mihitsy zany resana io hoe ialao am'izay toetranareo amin'ny fampanantenana rehetrarehetra fa efa tsy mety satria ny fotoana mandeha efa dépassé alavitra be le fem-potoana nomenareo fanatateranareo an'lizy lasa zany le olona zany tsy zany fotsiny de zay fotsiny de fitenenanay hoe tena oka zay ry fitondrana ny ty fampanantenanareo tya fa mba zay zavatra tena ho ataonareo ka asony vahoaka teninina fa be debe nge ny zavatra teneniny masony vahoaka tsy nisy fanoerana tamin'ny fotoana ny lazany azy fa ankehitriny tsisy tanteraka lizy de zay no mahatonga an'izy ary zay zaho miteny aminao zao raha ny fanapaha-kevitra de hoe tsy ilaina tsony ny fanoerana na ny opposition am'izay hevitra rasahan'le olona fa ny fanalana ny Madagasikara ny fanafahana ny Madagasikara am'izao situation misy azy zao ndray no ilaina satria tafalatsaka lalina anaty fantrana ny malagasy ndretrarehetra na ny fitondrana raha miteny an'izany izy mo miteny hoe atsika indray andro any tsy maintsy mandroso fa izay kosa mahita mihitsy hoe efa tsy zakan'le olona tsony le izy de efa mieritseritra zay hoe tokony fanafahana ny Madagasikara zay no ny front de libération nationale zay ma libération nationale azy hoe fanafahana ny Madagasikara am'izao gejay zao ndray zany ny lasana le satria gejay ny fantrana tanteraka ny vahoaka malagasy ankehitriny de zay no mahatonga anay hoe mieritreritra an'izany fa le fanoerana rehefa hitanay fa tsy hitsony satria ninona zavatra rehetrarehetra ny teneniny tam'le fitondrana hoe ny mahasolo vao mahafinaritra niny le fitondrana ny mahafinaritra aloha no ataony de lazainy fa fantatrinareo any amin'ny orina any ozy izy fa asoanareo io zavatra io de lasa ohatran'izay zany le mahatonga anay hoe tena raha somary alalinina izay fanankevitra izay zany de hoe tsy fanoerana fa tsy kera amin'ny zavatra tsy mety amin'ny tantanandraram-panjakana amin'ny akabeny ekena zay tsy kera hitondra fanovana na hitondra fanarenana na critique constructive zany hoentin'ny FLN anatin'izay rehetra izay sa critique destructive no entinareo ao anatiny ko satria nareo izay milaza fa hitondra an'izay hoe fanafahana nasionaly izay endrika tahaka nahoana no hitondranareo an'izay hoe fanarenana izay izao zany ny eo mako zany tena manahirana eto Madagasikara amin'ny voambolana malagasy ary izay efa somary niona kely tamin'ny akademia malagasy hoe tokony ho azavainareo tsara ny voambolana malagasy mahalaza tsara ny hoe opposition sy ny hoe parti contre
ny opposition tsy manonga mpanjakana zany a tsy manao zay ionganan'ny fanjakana tsy manaratsy ny fanjakana fa tena mitsikera ny asany asan'ny opposition le hoe mitsikera ny zavatra rehetrarehetra ataony ny fitondrana rehefa hita fa tsy mironany amin'ny tombontsom-bahoaka ny filazanan'iny izay zavatra zay opposition ohatrany anao zao na tena madika azy tsara de hoe raha misy tany anankiray mangataka le olona de anao manao opposition zay le izy hoe mba tsy hafahany le olona maka le tany aloha mandrapa isinny ary teto mbola tsy nisy mihitsy afa-tsy indre mandeha ma tena hoe fanakanany olona mihitsy ny an'lay tetikasa tsy nandeha teny ambotronanjaka zay ihany hoe tena nijoro mihitsy le vahoaka tsy opposition nanao an'izay fa ny vahoaka nijoro mihitsy azy fa ny manahirany eto ny mpanohitra ny mpitondra de mitady mpanohitra hanongana azy ka ny mpanohitra opposition fa tsy parti contre tsy contre anazy matoa izy tafapetraka amin'ny toeran'io izy ny lany vahoaka zany ara-pomba demokratika misy eto amitsika de ekendretrarehetra anao ny filo fa tsy mbola misy mihitsy ny andao anao asa hanongana ny fanjakana io fotsiny tsy zany tsy asana fanoherana zany tsy asan'ny opposition zany fa ny asan'ny opposition tena mitsikera zay asa rehetrarehetra tena any amin'ny kely bitika indrindra ary ny tsy mety no tsikerainy fa tsy anjarany koa no milaza hoe zao ny zavatra mety ataon'ny fanjakana tsy milazany tsara sy ny mety sy ny zavabita zany ianareo tsy mbola nisy mpampianatra ny tenako tsy mbola nisy mpampianatra nanome noty amina hoe zao ny fahatsaranyty fa ny diso no tsimponina ahafahana manitsy an'lay mpianatra ny diso no tsimponina ary teninana aminy hoe tsy mety io ataonareo io fa tandremo zay nge de fa vaolana ngeda be hoan'ny fanjakana zay nge maconstructif azy telo le olona tsy mety nanareo fa tandremo de anjarany zany maka n'lay fanapa-kevitra hoe ohatrany tsy mety misy mpanohitra ty zavatra resantsika ty ny opposition miteny an'zao ahoana ny zavatra fa izy tsy miraharaha ny opposition zay mihitsy ny asan'ny opposition tena miary fotsiny an'le hoe tsy mety io ataonareo de anjarany zany mandray an'le fanapa-kevitra tsy conseiller tsy mpanolotsaina ny fitondrana ny mpanohitra zany ary tsy mihety mihitsy zany hoe andao ny mpanohitra iara-iasa amin'ny fitondrana tsy zany ny fitondrana de manana ny ataotsika hoe ny programme de société natsangana izy raha nanana de anjarany zany manatanteraka an'iny ny anjarany any nge tsy mamiazo hoe ty asa ataonareo fa hoe io ataonareo iny tsy mety fa aoanatsika le fanontaniky teo fa tsy voavaly tsara hoe mipetraka ho mpanakina an'izay tsy mety izay ataon'ny fitondrana ianareo sy zay atao hoe fanapa-kevitra izay horaisiny fa voafaritra ao anatiny ilay atao hoe tonjotra hitondranareo anty antoko politika aty am'le hoe fanafahana le inona zany le karazana hoe tondro-kevitra ahafahanareo mitondra ny anjara birikinareo ao anatin'izay resaka hoe fanafahana ny firenena sy ny malagasy zay am'izao zany zay tena famorona mihitsy ny am'le fanafahana ny malagasy de efa manome mihitsy zay teo aloha zany ny opposition mako de le hevitra tenen'le olona no teneninao fotsiny hoe tsy mety io fampitandremana fotsiny zay tsy misy hoe zao ny tokony ataonareo na zao ny tokony ataonareo na ohatra am'izao satria izy ny lany mitondra izy no mpitondra dia fanairana fotsiny no ataon'ny opposition fotsiny nateny tsy mety io fa tsy manany tombotsombahoaka io de anjarany zany manao an'le fa izao kosa ny am'izao fotoana zay de miteny mihitsy an'izay hoe misy am'izay zavatra tena tsy mety ataon'ny fanjakana tena toerina mihitsy tena hoe ohatrany hoe ny fakanatan'olona tsy ekena zany ny manomboka amin'ny hoe vomaika ny amin'ny économie fanafarana vary be loatra inona ny tokony atao amin'ny resaka mombany fambolem-bary tokony averina fa tsy hoe ambory artemy zavatsika sany ohatran'zany efa tenenina am'izay zany hoe manazava ny sain'ny vahoaka am'izay hoe raha izao no mitohy de tena antritsika satria zao zany hoe efa mivona n'le fanoherana zay tsy mijanona fotsiny amin'ilay hoe fampafatarana an'le mpitondra mako nitodianao rehefa manohitra anao hoe tsy mety io ataonareo fa ity kosa ndray tena efa manazava amin'ny vahoaka ndray ianao hoe tena ho faty eto tsika mianakavy raha mitoy zao hamafisiko le any le fantaniteo satria libération zay ny tena anisany hoe foto-kevitra izay ijorony ty antoko politika ity ka atrito aloha zaby manoloana ireo zavatra iain sy ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny matsiary tena venareo anivon'ny FLM fa hatreto hoe mba misy ihany ny zavatra tanjona tratra raha mahakasika an'izay hoe fanafahana izay sa mbola tsy misy de inona ny tantsoka avy aminareo mahakasika zay
be deaibe aloha zany ny asa efa natao a fitaritana ny olona ataotsika hoe tsy nisy ane zany fitakinany zany Elzebarsa zany taloha fa ny fisin'ny FLN zany Front de Libération Nationale namory ny antoko namana ny antoko otrikafo sy ny karazandrany nikarika mihitsy hoe nareo ty tanindrazana andao takina ireto nositsika reto fa misy arena ngedabe ao de anisan'zany ohatra ny droit de passage nireo sampo sy ny ana économie raisy ny frantsay eo amin'ny toerany fotsiny raha tsy ataotsika ininona reo misy reo ka itsika ny mandray ampahany na de ampahany kely am'ireo vola reo arany de efa mba afaka manampy ny firenena de ny roso ny reo fikambanana maro ary de hitatsika ankehitriny fa lasa ny firenena mihitsy no mitaky an'lay fiverenan'lay nosy fa zany hoe mitaky moa izy tsika teo de ohatrany niembotra ndray zao a de ohatrany tsany fa ny anay ny zava-dehibe de hoe ny zavatra anankiray eritreretinay fa tokony fanapaha-kevitra resiny eto amin'ny firenena zay aposaka ka lasa affaire d'etat rehefa aveo a de zay zavatra de efa zava-dehibe aminay am'izao fotoany zao be deaibe ny ataotsika hoe ny faneho-kevitra mifanohitra amy resaka fitrandrahana sy ny anna rehetrarehetra reny de miesaky zay midina hatreny fotony zay manazava amin'ny olona zay tsy manazava amin'ny olona fotsiny hoe zay tsy miteny amin'ny olona aza ekeny io na aza tsy ekeny io fa manazava amin'ny olona zay ohatrohatran'izao a ny fipetraky ny raharaha rehetrarehetra de aizany izoratsika efa miresaka an'izay any zay ny atao hoe loha hevitra izay fampiresantsika am'rahalahy amin'izao atoandro izao a somary tarito kely ary amin'le faneho-kevitra ty amin'ny fandroany hoe tsy mpanohitra fa pitsikera any zany ny tondrahana azy anisan'ny fanakiarana ihany koa izay azonareo anivon'ny fitsikerana aloha hoe fitsikerana fa tsy eo anivon'ny fanoherana amin'ny hoe misy zavabita maro ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny ary de misy ihany koa moa zany anisan'ny hoe langage ampiasaina foana hoe pana ve ny mason'ireo izay milaza fa pitsikera sy manohitra ny fitondrana tsy mahita an'le zavabita mirositsika zao anatin'ny ity resaka tetikasa base tuliara ity izay toana ny fitondram-panjakana amin'ny tsy maintsy irosona anatin'izay satria betsaka ireo tombotsoa izay hositramin'ny vahoaka ny tuliara aloha fa ny Madagasikara sy ny toekareny pirenena raha ny fampitam-baovao avy amin'ny ilany avy aty aminareo indray efa nisy ihany moa ny atao hoe resaka natsidika ao teo amin'le hoe fanentanana ny olo anatin'izay inona ao anatin'le tetikasa base tuliara zany no heverinareo fa mety tsy aomby ka mahatonga anareo manentana amin'ny hoe mampety sy tsy mampety azy le resaka aloha hoe filazana ny zava-mety ataon'ny fitondrana be deaibe ry zareo mpitondra reo be deaibe ny mpanohana azy be deaibe araky ny filaza ny rimara zany be deaibe de anjarany zareo no mampahafantatra ny zava-bitany fa zay oa amin'ny hoe zay zany mety manana déformation professionnelle ohatranay zay mpampianatra ny diso tsy mety zay ny tsoponinay ny mijery ny mety rehetrarehetra anjarany vahoaka zany ary zay kosany aloha de samy teny fa hatramin'ny androany mbola tsy nilaza hoe zavatra mety ataon'ny fanjakana de tenenina hoe tsy mety tsisy an'zany kosany aloha tsisy an'zany fa ny zavatra teneninay a de ny tsy mety ny teneninay fa ny mety raha hotanitsainay mety tsy ho voatanisanay satria mety betsaka tsy possible angeny ila teny hoe tsy mahavita ininona zao fitondrana zao mahavita zay vitany izy fa ny teneninay de hoe ny vitany tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy tsy mifanaraka amin'ny abetsaka ny zavatra tokony ho izy be deaibe nge ny zavatra tsy ataon'ny fanjakany laza fotsiny ianao entretien routier tsy ataony de hiteny ve anao hoe raha manetsy na lalana izy etsy nala kely de hiteny ve anao fa tsy manao lalana izy tsy zany le izy fa le amin'ny akapobe ny zavatra am'le hoe tombotsombahoaka zany any zany no jerevatsika ka ny anay ny tsy mety aleo anjaran'ny mpanolotsaina azy no manolotsaina azy zany satria zay reny efa karamainy vola reny anolotsaina azy anjaran'ireny zany manolotsaina azy amin'ny hoe misy fanoherana ataonay de ny mpanolotsaina azy manao hoe zao no anaovantsika an'ity anjaran'reo olona be deaibe manodidina azy reo le ministra sy ny any zay mandray andamin'ny tengeda be deaibe rehetrarehetra reo anjaran'reo rangany mandany andro hoe zao efa tsy asa ihany izy de zao nefa vita ary tokony ataony ane zany ny olana nge tsy ataony izy mihitsy ny tsy mampahafantatra ny vahoaka ny zavabitany raha milaza izy fa misy zavabitany fa za kosa aloha tsy miteny ale ohatrany hoe lokonao le école de hoe navita CSB2 zay navita EPP zay navita an'zao zay tokananao ny EPP rya tuliara zany za mako nandeha tany tsitra be le trano
de zany lasa ohatran'zany zany de mety menatra izy nge mitete ny eo amin'ny akademie malagasy eria Majunga nandeha tao zay nisy anna tao tete avy ny orana mitete ao anatiny efa trano vao vita zany zavatra any anjarany zareo ny mampahafantatra an'zany aza menatra amy zava-bitanareo nareo na misy tsy mety aza meza mampahafantatra fa aleo koa ny mpanohitra anao ny asany dia ny mitsikera izay rehetrarehetra raisin'ny fanapaha-kevitra raisinareo fa makasika ny base tuléar ny makasika ny base tuléar nge de zao hoe tsy base tuléar rery no amaliko n'lay fitenenana zany satria ka maro be no mitovy amy base tuléar fa ankehitriny io base tuléar efa ela efa tany amy tolara sagnitra nanoerana azy de mitovy foana ary izy moa zany zao de lasa lahionina amy gazety satria misy fisamboran'olona sy ny karazany rehetrarehetra de zay no mahatonga an'le izy izahay raha nidina tany ny front de libération nationale raha nidina tamy tuléar tamin'ny 2018 2019 2022 tsy nitarika ny olona hoe aza manak'n'io fitrandrana io fampiresaka amy zareo zay amin'ny atety de io zany lefa misy fitrandrana ohatra nge misy zavatra roa jereny hoe ny vahoaka tombotsoan'lay vahoaka de ny tombotsoan'ny firenena de ny tombotsoan'lay vahoaka aloha tsy maintsy lola arana ho an'ny FLN zay foana ny anay zany de voalohany iny le tombotsoan'le vahoaka tsy normal kosa raha ohatra ka ilay olona manana ny taniny malagasy teraka teto Madagasikara izy manana ny taniny izy de sisenao hoe mela ianao teo fa omena nitsy vazaha ito taninao ito fa ianao mandehana any fa tombotsoanao zany no atao amin'ny vahoaka ny tuléar asaina miala eo am'le toerana izy zay taniny fa omena ny vazaha hitrandraka ilay taniny fa izy miala eo raha miteniny ianao hoe ka eto nge ho asina école tsy zay nge hitrandraka n'le eo am'le toerana ialany rehefa trandrahana le toerana eo amin'ny ialany zany tsy afaka asinao IPP zany io fa any amy faritra hafa any mety izy sy ny karazany za zavatra zany zany dia anisan'ny zavatra hitanao tena tsy mety nahoana le olona no asorona am'le toerana ary tsy zay ihany io manko tsy hoe le olona ao tsy hoe le olona mipetraka am'le toerana ihany misy karazany ny zanadrika zao le hoe zanadrika de le fikambanan'lay olona ndray aty am'lay sisin-dranomasina andehanan'reo veosian'reo mitsandra miaza trondro niny zareo reny ny olana aminy de hoe izahay reto 12 000 personnes handray 5 000 personnes ny base iasa oiza zany ny ambonay satria ity toerana misy anay ity hofoanana tsy azo anaovana nay mandrika tsony le tombotsoan'lay olona tsy raisiny base resahana hoe tsy mety kosa zany azonao le fiarin'le olona le mandeha manjono de tokony eo zany tokony hojerevana hoe ahoana ny fipetraka retolo reto dia manahoana le asa ty am'le asa iasany ty izay zany le anisan'ny kianao fa tsy le resaka fisiny le tetikasa tsy le tety any am'le tetikasa tsy mbola any aloha fa mbola any am'le hoe ahoana fotsiny fipetraka reto vahoaka reto retolona reto misy an'zany fa misy fanazavana angeza be eo manko tenenina teo misy alfa le hoe le fanjakana tsy milaza ny zava-vitany ary tsy mampafantatra akory hoe zao le tena tombotsoa fa tenenina fotsiny hoe ho tombotsoanareo zany izy ohatsonao amy tany le ho tombotsoanareo zany de tsy mazava le izy satria zao naoviana raha fitrandrahana fasy mainty raha volamena trandranao mety hoe le volamena ny lasa fa le tany mijanona ihany fa le fasy mainty lay fasy mainty mihitsy ny lasa ngeza be ary fantatra le volume de lazainao ndray rehefa aveo fa hoe hototofana sy tsy fantatra hoe tendrimohatra iza azavainao am'le vahoaka ry tendrimohatra ry no alefa tsika eto mitovy volume reo antotofatsika an'ty rehefa miala ty afaka tenen'le rangalo raha nykotiny taonany 310 taona le rangano manomboka voatotoka le tany le ranga miteny am'zao le ministra miteny am'zao tsy le izy zany sarotra be na izahay eny mijery ny tombotsom-pirenena amin'nety hoe fitrandrahana ohatran'io fa izao le izy sarotra be aminay ny anazava am'le olona hoe azo ino teny ty reto mpitondra reto ahoana moa ny fomba hanazavanay hoe noho ny tombotsom-pirenena zareo de ekeo io fa nefa le mpitondra fanjakana ny vokatra efa azo tamy fitrandrahana ary vokatra kely ao anaty coffre kely eo volamena kely eo lasa vitampoka eo ahoana ny fomba hanazavanay an'le olona olona azo antoko reo azo eterany reo ahoana ny fomba hanazavanay an'ny olona hoe azo antoka zany satria tsika nge misy any ambato vy fitrandrahanao tsika ndray raha lasa maty antoka lasa nanan'olona trosa
efa fitrandrahana ngezabe io lasa hoe ananan'olona troso zao million de dollar ao ny madagasikara fa nidina vidin'ny kelina sy ny karazany le fampanantenana rehetrarehetra natao hoe ho atao zao taty am'le faritra nitrandrana zara raha misy 3-4% ny vita mitona mandeha ahoana ny fomba nazavanao amin'ny olona hoe azo eketeny reo olo reo tsy zay tena manahirana am'le izy anjaran'reo olo reo efa manazava zany tena tsy azo eketeny reo olo reo e satria le velo rano telo ambe folo ara rangaty sisy vitana ray arany e de zany ahoana le fanjakana anjaranareo fanjakana anjaranareo mpitondra anjaranareo mpomba ny fitondrana aza vao tsara amy vahoaka hoe mety ititikasanareo io satria izao reselady zay fa tsy hoe ny olana rehetrarehetra misy eo mitovy misy gasy anakiray a teraka teto madagasikara tsy manana sansanana tany eto madagasikara ahoana ny fipetraky ny fandraisanareo azy zany somary vitsivitsy mo fotoana izay afatsika miresaka izay ihany koa ny fandamiana raha ny fantaniava ty amiko da tena betsaka mihitsy fa fotoana mo tsy ampy na zanatsy zany efa tonga eo amin'ny fanaraparahana ny resadresaka tsika mrala amin'ny ty atoandro ity menaka minitra ianao hitondra ny fehiteny ho an'ny mpijery sy ny mpienantsika amin'ity fandarana ity onay front de libération nationale zany de tsotra nytodianay mitondra fanjakana zao mbola mitondra ianareo mbola manana fotoana nareo hitondrana tena mandana ranga am'le hoe demokrasia tsisy afatsy anakoroa na ilay hoe teny rano na hoe izay baimy basy misafidiana am'reo de atovy tsara arak'izay le izy ny faharoa ny tany tandalana tena atovy tandalana le izy fa aza atao hoe migrevy ny mpivarotra ty analakely manakorotana ny tsena manakorotana ny fiainan'ny olona rehetrarehetra ifanapera ary amoron-dranomasina riny voasambotra tena misy différence be tena hoe zavatra tena samy hafa be de tena manahirana ny fandraisanareo fanapaha-kevitra ataovy mitovy malagasy daholo tsika rehetrarehetra eto rehefa miaina amy tany tandalana de ataovy mitovy ny fitatanana aza sina zanakala hafa ary jerevo ny mamalagasy ny malagasy tsisy afa-tsy hoe eto amin'ny taniny izy any malagasy ny taniny de aleo izy manana sansanana tany fa tsy hoe efa manana tany ray izy de asoronareo am'le tany ary fanapitena toe-karena ny fandravanareo tranon'olo lefa vita satria ny tranon'olo efa vita rehefa ravanareo tsy ilay olo iny no mamatiantoka fa ny ekonomia malagasy satria ny devise rehetrarehetra nanaovan'ny zavatra iny de apotika ao daholodaholo zay andrisany miantoka ny toe-karena ny madagasikara misy fanapaha-kevitra zany tokony raisinareo tsara anjarany mpanolotsainanao no manolo hevitra anareo rehefa tsy mahavita ny asany asory zay tsy mahavita asory fa ny anay tsy mijery zay afa-tsy ny hoe ho tombotsohan'ny tsirairay mialohan'ny tombotsohany daholo be ina tompoko isaoranao nanaky ny vahiny teto amin'ny plateaony inany vao tam'ty atoandro ny zoma ity sady mba metraka velomanao ya tsy vinatrany fa andriamatoa iada Jean Pierre izay mpandrindra national ny antoko politika front de libération nationale na ny FLN no vaintsika tato amin'ny fandarana inany vaovao ianao ny tena isaorana izay nanaraka nisadresaka izay ny fanaovana eteto hatramin'ny farany ndao ary ato anatin'ny fotoana foitsika rehefa aveo indray izay miviary meto